ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba antsika levako malala tratritry alatsinainy fa fitony volana martsa ity ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokyny Deutéronomie. Deutéronomie toko faharoa amby telopolo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby telopolo. Deutéronomie toko faharoa amby telopolo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny firenena tsy manan-tsaina izy sady tsy manam-pahalalana, engane ka indry izy mba ahalala izao ka ahafantatra izay hiafarana. Ataony irery ahoana no fanenjika ny arivo, ary ataon'ireo lahy ahoana no fampandositra ny iray alina, raha tsy ny vatolampony ny efa nivarotra azy, ary Jehovah no efa nanolotra azy. Fa tsy mba mitovy amin'ny vatolampintsika ny vatolampiny reny, na dia izy fahavalontsika aza no tsara. Ny taombolobony dia taomboloboko Sodoma, ary avy ao aminy sahany Gomora. Ny voalobony dia voaloboka mahafaty sady mangidy-koa ny sapahony. Ny divainy dia zava mahafaty avy amin'ny dragona, ary ny poizina loza avy amin'ny bibilava. Moa tsy voatahiry aty amiko va izany ka voaisika se atao trano firaketako? Ay ny famaliana sy ny fampandiavana, raha avy izay ahasolafaka ny tongony, fa atombotra ny andro ahitany loza, ary ho afaingana ny zava-boatendry anjo azy. Ray Masino manamasinina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Engane ka hoendry izy mba halalo zao ka hafantatra izay ho farany. Rehavako ny bokin'ny Deutéronomie moa dia boky mahazatra antsika loatra mirakitra ny lalàn'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ary tsotra nefa sarotra ny tanterahana teo amin'ny Jiosy ny fotom-pisainan'ny Deutéronomie. Rehefa manaraka ny lalàn'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra. Tsotra tahaka izay fotsiny ny bokin'ny Deutéronomie no heviny. Ireo lalàna maro samihafa izay ambaran'ny bokin'ny Deutéronomie dia arahana rabaky teny dia tsotra ny fiainana. Zay amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Ny fialana amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny lalam-piainana ambaran'ny Deutéronomie dia miteraka olana sy ozona mihitsy ara. Eto ny bokin'ny Deutéronomie izay aty amin'ny faraparany moa zany amin'ny bokin'ny Deutéronomie izay voalaza hoe tonokiran'ny Mosesy izy ty, dia toy ny maminany loza sanatria, toy ny maminany faharavana, toy ny maminany korontana, toy ny maminany fahavoazana ho an'ny firenena na ho an'izao tontolo izao mihitsy ara. Ary sanatria tokony ho vakiana mihitsy ara amin'izao ady mananontanina raha tsy efa mbiakoditra any Eropa izao, ady izay mampitebiteby ny olona rehetra eran-tany, satria ady izay mety hiteraka fifandonana nokleary ka hiteraka fahasimbana na fahaverezana, famoizana olona anapitrisany. Satria raha sanatria ka misy ny ady nokleary dia fantatsika rehetra fa tsy eo amin'izay toerana hipoahany ihany no miteraka ny fahavoazana, fa an kilometatra maro ary manodidina izay mety hanimba fiainan'olona sy famokarana isan-karazany, ary tsy vitany hoe manitatra amin'ny kilometatra maro any fa ampolo taona ny aty aoriana, mety ho 100 taona ny aty aoriana izy mbola mibaby ny fahavoazana ihany ny ateraky ny ady nokleary. Zany hoe ady mahatsiravina, marina fa ny ady mahatsiravina daholo, saingy ity dia tsy voafaritra eo amin'ny toerana anankiray, ary tsy voafaritra amin'ny fotoana manokana, fa miparitaka amin'ny toerana izay tsy eritreretina hitrangany mihitsy, ary ampibaby fahavoazana ara-pahasalamana ny tany sy ny mponina ho aminy mandritra ny taona maro. Ary dia toy ny tandrify indrindrany zany korotana mananotany zany ty faminaniana nataon'ny Mosesy amin'ny Exodosy toko faharoa amby telopolo ty, mampahafantatra fa mangidy hozy ny divainy Sodoma sy Gomora.
ary milaza ny hoe atongotra ny andro ho afaingana ny zava-boatendry anjo azy ry havako eto any de fampieritrretana atsika zany ry havako inona ny vahaolana mame vahaolana ny boky Deutéronomie inona ny vahaolana am'zany faharavano zany inona ny vahaolana am'zany fahampitehana izany raha ity boky Deutéronomie ity dia ny andininy fa zay novakitsika teo andininy fa 7 engany ka hoendry izy ary afantatra ny fiafarany na afantatra ny farany rehavako malala ny fahendrena de afahan'ny olona misoroka ny loza ny fahendrena de fitaovana na fisainana afahan'ny olona misoroka ny loza sy ny faharavana sy ny fahavoazana raha tsorona de zao rehefa tsy ampy fahendrena dia tonga ho azy na tonga ny loza tonga ny fahavoazana miseho amin'ny endrika maro isan-karazany ary tsy fahavoazana miseho amin'ny olona ihany fa fahavoazana miseho koa amin'ny zava-boary sy ny tany zay rehetra eo amin'ny mihitsy ny boky Deutéronomie eto rehavako malala fahendrena misoroka ny loza ary fahendrena koa mitsinjo ny farany hoy ny boky Deutéronomie engane ka afantatra ny farany izy rehefa tsy ampy fahendrena ny olona de ny ankehitriny ihany no hitany tsy mijery ny farany izy tsy mijery ny vokatry ny asany izy tsy mijery ny lanjany fanapahan-keviny sy ny aterany fanapahan-keviny izy amin'ny farany zany hoe ny farany de ny any aoriana any ny tenany no hitany ny ankehitriny no hitany fa tsy hitan'ny olona ny zavatra hitranga ny arina rehetrarehetra any de manapa-kevitra amin'ny ankehitriny izy fa tsy manapa-kevitra am'izay zavatra hitranga ho an'ny taranaka any arina ho an'ny tany ho an'izay rehetra mbola miandry azy indrindra ny am'izay mety mbola hitsara an'Andriamanitra ny tsirairay avy hoy ny boky Deutéronomie raha avako malala manao hoe raha mba endry mantsy izy ary raha mitsinjo ny farany izy de tsy hisy ny loza tsy misy ny loza tsy misy ny faharavana tsy misy ny fahampitehana tsy misy ny poizina hifamonoana arak'izay teneniny bokyny Deutéronomie raha mamaky ny teny hoe fahendreny tsika raha avako malala de samy manana zay ataontsika hoe famaritana antsoiny hoe fahendrena ny taony malagasy moa de fantatsika rehetra fa fahendrena amitsika malagasy de fandeferana ary fototry ny fahendrena malagasy mihitsy ny fandeferana misy oabolana fitenitsika itsika tsy anjery manao hoe ny vero tengenam-pody tsy folaka fa mandefitra tsy mahita vero zany ianao ka nitengena ny fody ozy ka hoe tapaka fa folaka fotsiny any izy de tengena tsy folaka akory izy tsy tapaka izy fa mandefitra izy satria fatany fa vetivety any io fody io eo amin'ny vero io tsy moniny eo mandrakizay akory io fody io fa manana ny fonenany io mandaly io fody ake zavatra vetivety kely fody ka mipetraka ela be zany tsy misy fody mipetraka adiny ray tsy tahaka ny ohatra hoe tahaka ny vorona hafa asa fantatrao mety ohatra hoe ny totokafo ohatra na ny mipetraka maharitra reny tena mialoka mihitsy maharitra mety adiny ray mety ho tapakandro mihitsy azy raha manavo ohatra na vorondolo de mipetraka adiny ray eo amin'ny toerana hipetrahany io mety ho ray amin'ny tontolo fa ny fody tsy zany mihitsy ny fody vetivety kely segondra ary mipetraka de lasa toizy ny tolo manao hoe ny vero tengenam-pody tsy folaka fa mandefitra endry be mihitsy ny tolo hoe mahareta kely vetivety fotsiny ianao fa inge tsy maharitra miaritra kely vetivety ianao fa tsy mahatapaka anao io tsy mahafaty anao akory io zavatra mandalo hiareto kely vetivety fotsiny de zay ny ataon'ny tolo hoe mandefitra ary ny teneniny ko manao hoe ny laferana ny loalika ny vasoka ary ny laferana ny mandina satria nandefitra ny laferana moa de lay ato ambadiky ny loalika mandina mandrakariva satria rehefa miforotra ny tongotra dia mandina mandrakariva ny laferana zay manao hoe mandina izy satria nandefitra fa vasoka ny loalika satria tsy mandefitra izy fa hitany masoandro eo foana ny loalika hoy tsika manao hoe ny toro malagasy de nampianatra atsika ny fanahy ny fandeferana hoe ny fahendrena voalohany indrindra de ny fandeferana ary ny fandeferana tsy faharesena akory fa matetika zay mahery setra izay mahery fiteny izay tsy mandanjalanja
de izy reny no vasoka melohiny taona fa raha ny fahendrena mety mahazatra ny ataontsika hoe ny kolotsaina grika zay ianarantsika any ampianarana nazahoana ny teny hoe sofia nazahoana ny teny hoe filozofia avy am'teny hoe sofia de nataony hoe fahendrena de fietsika toetra fahaiza mitondra tena sy ny sisa rehetra marina loatra fa amin'ny malagasy koa de ny fahendrena de ny fahaizanao mitoetra ny fahaizanao mitondra tena fahaizanao mifandray aman'olona fahaizanao manaiky koa zay mety satria zay ntsony hoe fandeferana fahaizanao manaiky koa ny hafa zay tsy mifanalavitra am'izay raha ampianarin'reo orikendry grika ary i Aristote moa de nanazava manao hoe ny fahendrena nge tsy teknika akory tsy science fa ny fahendrena dia fahaiza mitondra tena savoir vivre hoy Aristote marina loatra fa teo amin'ny grika de nisy karazam-pahendrena roa de le ataony hoe fahendrena inony zany fahendrena teorika zay ngazoko ilazana azy lay fahendrena dininy saina fakafakany saina zay le nataony hoe sofia fa misy nataony hoe phronesis zany hoe lay fahendrena pratika zany hoe lay fahendrena iainana isan'andro dia raha ravinareo de tsy mifanalavitra mihitsy amin'ny fijerintsika malagasy hoe mahay mitondra tena ve nao araka zany fa eto ny boky de Théonomie de manazava mihitsy le afaka malala amin'ny raha endry any de dia mba mahalala izao zavatra izao ny bokyny Deutéronomie raha miteny hoe fahendrena de fanekena akatony didin'Andriamanitra fanekena andeha araky ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ary ny didin'Andriamanitra de fahazavan-tsaina ny didin'Andriamanitra de fandanjalanjana ahafantarana ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ny bokinao bolana manazavany hoe fiandohan'ny fahendrena de ny fahatahorana an'Andriamanitra fa ny lalan'ny fahendrena ny boky de Théonomie de zao fanajanao ny sitrapon'Andriamanitra fanajanao ny didin'Andriamanitra avako malala eto ny boky de Théonomie de manao antsoavo amin'ny kristianina manao hoe mba endry aoka mba ho endry ny atao hoe endry de zao mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny atao hoe endry de zao fiainana kristianina manana ny fanahin'ny fahatokinan'Andriamanitra ary zany fahatokinan'Andriamanitra zany de manjary toetra ka manana fandeferana manana fanajana ny hafa manjary mahay manaja ny hafa manaja ny fananan'ny hafa manaja ny hevitry ny hafa ny olona tsy voatery hitovy-hevitra daholo akory matoa nataon'Andriamanitra be dehibe ny olombelona eto ambonin'ny tany de tsy natao hitovy-hevitra na ao anatin'ny tokantrano ange zany nga ao anatin'ny tokantrano moa voatery hitovy-hevitra daholo tsika menakavy ary raha mitovy-hevitra daholo tsika menakavy dia olona anankiray zany fa matoa nataon'Andriamanitra olona maromaro ny ray tampo ny fianakaviana dia samy mana ny heviny ary samy manana zay mba iriny sy nofinofiny samy manana zay mba everiny mety amin'ny fiainany tsiraray avy zay misohatra masina manazavan'zany mihitsy fa tsy fahendrena de ny manjary lay tsy fieritreretana zay mahasoa ny hafa lay tsy fieritreretana fa tsy ny tena ihany zay ny natonga ny Kaina sy Abela ny ady lehibe voalohany teto ambonin'ny tany nge te ny adin'ny pralahy ny adin'ny Kaina sy Abela zay ny ady voalohany tantaraina ao amin'ny bokin'ny Genesis namonoany Kaina any Abela namonoany Kaina ny rahalahany adin'ny pralahy ady mpianakaviana ary indrindra ady mpivavahana koa aza ady tompontsoa zay nge ny adin'ny Kaina sy Abela ny alina ny Abela Kaina satria tian'Andriamanitra kokoa Abela ny alina ny Kaina ny alina ny Abela Kaina satria malemy fanahy ny alina ny Abela Kaina satria ny toe-kareny Abela nakasitrahan'Andriamanitra kokoa ny fambole ny fiompiana fa ny toe-kareny Kaina ny fomba fivelomany Kaina tsy nakasitrahan'Andriamanitra rehavako malala efatra any amin'ny bokin'ny testamenta taloha fiandohan'ny testamenta taloha de asehon'Andriamanitra ny ady fa rehefa tsy eo Andriamanitra de misy mandrakariva ny ady misy mandrakariva ny fifamonoana ary dia hoy ny bokin'ny Deutéronomie mba endry mba mahafantatra mba mandanjalanja
mahaiza mandanjalanja ny fihetsikaao ny toetranao, mahaiza mandanjalanja ny afarany ny fanapaha-kevitrao, mahaiza mandanjalanja ny afara ny farany izay mety hitondranao ny fiainanao. Engany eo fantatrao zany. Rehavako malala ny endry a de mahafantatra, mamantatra ny lalany, ary mamantatra ny lalany tsy amin'ny fahendren'olombelona fa mamantatra ny lalany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra manome ny sitrapony rehavako malala. Ary io na isika pino zay mahafantatra ny boky Deutéronome misy ny didy volon'Andriamanitra, fa na ny tsy pino koa zange misy lalany. Io le tenenin'ny Thomas mandrakariva, Thomas d'Aquin io zany, Saint Thomas, hoe any anatin'ny olona any ange misy lalàna voajanahary, na tsy pino azy izy, na mbola tsy pino azy izy, na mbola tsy kristianina azy izy, de any anatin'ny olona any nasian'Andriamanitra lalàna voajanahary, satria ny olona Andriamanitra ny namboatra ny olona. Na tsy pino azy andrenam-pony merina, de nasian'Andriamanitra lalàna voajanahary any anatin'ny andrenam-pony merina tao anatin'ny fiarahamonina malagasy, ka nahatonga azy nanaja ny aina ohatra. Andrenam-pony merina nga nahafantatra ny Jesosy Kristy tompo, mbola tsy nahafantatra ny Jesosy Kristy tompo ange izy, fa zao nahafantatra nasian'Andriamanitra lalàna voajanahary any hoy Saint Thomas. Ary zay raha teo koa na nyteren'ny Saint Augustin hoe misy lalàna voajanahary ange, misy lalàna ny natiora zay hoe tia zanaka daholo ny olona, tsy mamondro zanaka ny olona, manaja ny tontolo iainana ny olona, tsy manimba azy, misy toetra zay efa nataon'Andriamanitra ho any anatiny. Ary io no mahatonga an'ireo rahin'ny fiangonana manao hoe rehefa raha mitsara an'ireny olona ireny Andriamanitra, ka reny olona reny mbola tsy tao talohan'ny Kristy, reny olona reny mbola tsy tonga ny filazantsara, reny olona reny tsy nahafantatra an'Andriamanitra, de amin'ny lalàna ny natiora, amin'ny lalàna voajanahary napetraka Andriamanitra tao anatiny no hitsaran'Andriamanitra azy. Tsy ho tsarain'Andriamanitra amin'ny lalàna zay tsy fantany loatra ny olona, tsy zay, fa misy lalàna efa napetraka Andriamanitra any anatiny reny olona zay hitsaran'Andriamanitra reny olona ireny. Tsy hitovy mihitsy ny hitsaran'Andriamanitra ahy sy ny hitsaran'Andriamanitra ataovy hoe ny asa zay olona any alohantsika na ta manandrena-pony merina, tsy hitovy mihitsy, satria tsy nahafantatra ny fantatro izy, ary za tsy nahafantatra ny fantany. Andriamanitra nefa teo mandrakariva, tsy hoe tamin'ny androko Andriamanitra vao nisy, fa efa nisy Andriamanitra tamin'ny androny. Ary Andriamanitra napahafantatra azy tamin'ny fomba n'Andriamanitra ny lalàna voajanahary, iny ny tsaran'Andriamanitra azy. Ary rehefa zay mahatonga ny hoe nidina tany amin'ny fiainany tsy hita avy eo Jesosy, nanafaka zay rehetra tany anaty zay mbola tsy nahalala azy rehefa avy eo miainga amin'izay lalàna voajanahary zay. Mazava ny fampianarana Augusta. Rehavako malala hoy-tsika manao hoe ny fahendrena dia tokony ho hita eo amin'ny fiainana. Ary mampianatra antsika ny boky Deutéronome manao hoe mba hendry, mba mahay mamantatra ahy hoe ahoana ny faranao, ahoana ny vokatra io fanapaha-kevitrao io. Fa ny faharoa rehavako malala zay aseho amin'ny boky Deutéronome eto, zay tena mamperitreritra mihitsy, de ny fahasamihafan'ny fahendren'ny tsy mino sy ny fahendreny zao tontolo zao. Hoy izy manao hoe ahoana mozy izy no ataon'ny irery ahoana ny fanenjika ny arivo, ataon'ny roalahy ahoana ny fanjosotra ny ray alina, raha tsy ny vato lampo no efa nivarotra azy, ary Jehovah no efa nanolotra azy. Andiny ny faraka amin'ny telopolo, fa tsy mitovy ny vato lampontsika sy ny vato lampony reny. Zany hoe tsy mitovy ny fototra iorena ny fahendrentsika, tsy mitovy ny hery ankinantsika sy ny hery ankinan'izao tontolo zao. Tsy mitovy ny boky Deutéronome. Ny fototry ny fahendrentsika, ny fototry ny hery ankinantsika, ny avian'ny herim-panasy ny herin-tsaintsika tsy mitovy amin'izao tontolo zao. Ary io mandrakariva ny fototra tsy toviany adevitra rehefa miresaka amin'ny fanakalevitra. Nen'izao tontolo zao filôzofia hafa mihitsy ny hitondran'ny fiainana. Ny antsika kosa fahendren'Andriamanitra hafa mihitsy ny hitondran'ny fiainana. De indrandray tsy mitovy reo lafin-javatra roa reo rehavako. Tsy mitovy mihitsy. De rehefa tsy mitovy izy de ahoana no atao? De zao boky Deutéronome ihany manazava. Ny fanahy ny fambeferana, ny fanahy ny fifampiainona, ny fanahy ny fahatokinan'Andriamanitra. Ny fetra de izao mandeha amin'ny fahendrena, mandrefy no atraizan'ny vokany. Rehavako malala eto am-pamarana ty mofinaina zay voalahatra anao ity, de mitaonanao hibanjana ny Jesosy mandrakariva. Izy le fahendren'Andriamanitra. Ary amin'izao andro rehavako malala ny tokony hijoron'ny fiangonana, hijoron'ny fiangonana maneran-tany. Mihoatra ny 3,000 tapitrisange
raha jerenana 2 tapitrisa raha kely indrindra ny kristianina maneran-tany move mandoalika mivavaka ho an'izao tontolo zao isika move mandeha amin'ny fahendrena isika move mijoro mpampiavana isika ny kristianina maneran-tany amin'izao lafin-javatra izao afaka malala ampiaro amin'ny fiainanao andavanandro koa azo ao tokantranao ny hoe move mandeha amin'ny fahendrenitsika ny kristianina ry afaka malala ny tokony hoendry ary io ny nazava amin'ny Jakoba efa nanazava an'io manao hoe zay tsy manam-pahendrena aoka izy angataka fa ny fahendrena dia azo angatahana ny fanahy masina zay nampanantena in Jesosy atsika dia fanahy ny fahendrena matoatsika tsy ampy fahendrena dia tsy ampy fiainona ny fanahy masina matoatsika tsy ampy fahendrena dia tsy mangataka ny fanahy masina mampianatra antsika hitsinjo ny farany ny fanahy masina mampianatra antsika hitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fanahy masina no mitaiza antsika sy mitaona antsika hanaja ny sitrapon'Andriamanitra ny fanahy masina no mampafantatra antsika manome antsika fahazavan-tsaina andrefezantsika ny antony sy ny vokany ny fanahy masina no mitaona antsika hitodika amin'ilay vato lampitsika dia Andriamanitra hanana antsika fahendrena afaka malala amin'izao vanim-potoana sarotra izao dia mitaona antsika ary ity bokin'ny Deutéronomie dia atsiaro fa miazakazaka mankany amin'ny faharavana izay tsy ampy fahendrena miazakazaka mankany amin'ny fahasimbana izay tsy ampy fahendrena miazakazaka mankany amin'ny fahasimbana izay rehetra tsy mandanjalanja ny farany na ny vokatry ny asany ny mpininy avako malala manana an Jesosy manana ny fanan'Andriamanitra dia endry azo itokiana ary mpitondra fahendrena sy fahazavan-tsaina ny ivon'ny fiarahamonina ho zany anetsika ry avako malala amin'izao andro farany zao ivavaka isika tompo eo misaotra anao zahay io ny amin'ny teninao zay mampianatra anay hoendry eo ny ivon'ny fiarahamonina ary efa nanavatra anay ny teninao manao hoe aza mitondra tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry mandanjalanja ny fihetsika endry mandanjalanja ny teny atao endry mamantatra ny farany endry mamantatra ny famangina ao Andriamanitra sy ny fahasoavanao endry mahatoky ny fitantananao endry mahatoky fa ny ady dia anao ny famalina dia anao endry mahatoky fa tsy ny ratsy akory ny tompony farany fa ny tsara ao aminao Andriamanitra tompo dia mivavaka azy zahay omeo fahendrena ny tsirairay avy ny tokantrano tsirairay avy ny mpino tsirairay avy ahitondra tena tsara ay iara-miaina amin'ny hafa amin'ny fandeferana amin'ny famelana amin'ny fifandraisana amin'ny fifanampiana amin'ny fifanohanana omeo fahendrena ny tsirairay avy mivavaka izay ho an'ny firenenay ho an'ny Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy menao vahoaka indry ny firenenay firenena tia fandeferana firenena tsy linady tsy lindra firenena manao zava-dehibe ny fihavanana fantatra fa avy aminao zany fa terizy kosa tompo aty anatinay amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny fanajanjany soatoaviny zany ao aminao Jesosy ny azo fijalianao zay nandrava ny hevitry ny fisarahana no hanamafy ny fifankatiavan'ny malagasy piray tanindrazana ka hifanohanany ao anatin'ny sarotra hifanampiany ao anatin'ny mangidy iarahany miantsoroka ny fahavoazana ary ankahalan'ny ratsy manimba ny fiarahamonina ankahalan'ny fitiavatena ny fitiavam-bola mikiky ny fiarahamonina omeo fahendrena ny malagasy tompo satria avy aminao zany vavaka ho an'izao tontolo zao zahay hitanao ny ady sy ny korotana manantany ny eran-tany omeo fahendrena tompo ny mpitondra tsirairay ny mpifanandrina tsirairay samy andinika ny farany amantatra ny farany handanjalanja ny fanapahan-keviny handanjalanja zay rehetra hitondrany ny andavanandrony sy ny fiainany ampahirezy izy ireo tompo taomy hibanjina anao ireo mpifanandrina hifamela mba ho fitaovana ho fampandrosoana fa tsy ho fanimbana dia jereo ary tompo ireo mpianatra amin'izao vanim-potoana izao mitebiteby ao efa miditra amin'ny 3 volana manaraka vaovao indray dia mampahirezy ianao ny mpianatra ny fahazavan-tsay manapiny isam-batan'olona manapiny ray aman-dreny dia jereo ny fiangonanao amasino ho vavolombelonao hatrany ao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.